Antsika rehetra mamerina ny fiarabana moa zany ho an'izay mety taratara vao tonga miarahaba ihany koa andray mpanaraka en ligne rehetrarehetra amin'ity andro anio ity. Dia fifaliana ho ahy no mbola afaka miaraka aminao indray androany miatrika indray izao fotoana izao afahantsika miara-fampitatana hatrany fiarahana amin'ny tompo. Tena ilaina ny fiarahana toy izao sy ny fifampitantanana satria ny antony dia na mahatonga ny olona maimaina, mahatonga ny olona manomboka dia matanjaka fa reraka rehefa avy eo dia andeha rery izy hiady rery izy sy sisa rehetra dia reraka miandalana iny ihany. Fa rehefa miara-mandeha isika dia rehefa reraka ny iray dia tohanany ny anankiray. Rehefa kivy ny anankiray dia ampahireziny ny anankiray dia miara-mandroso eny. Satria koa ilay izy tsisy olona mahery zany foana fa manana ny vanim-potoana ny tsirairay avy ary isaorana an'Andriamanitra mihitsy hoe napetrany mihitsy izay zavatra izay hoe tsisy olona mahery foana dia tsisy olona reraka foana. Raha amin'ny Kristy ianao ka rera-dava tsy normal ianao zany, so dia tsy ao ianao. Fa raha amin'ny Kristy ianao dia fiainanao tokony mahery fa indraindray ihany ianao vao reraka. Fa raha reraka foana ianao fa indraindray ihany vao mahery mety mbola tsy izy ianao zay. Dia isaorantsika ny tompo any afana miaraka tahaka izao dia mifampitatana ihany koa. Dia tsy soratra masina anankiray isika hoentintsika mitondra an'izao hafatra izao. Matthieu 7:10. Matthieu 13. Matteo 7:10. Vetivety kely dia andeha vaketsika ny 4:40. Matthieu 7:10 andehany 4:40. Vaketsika koa ny tapany faharoa amin'ny fanoharana zany hatramin'ny 4:40 no vaketsika. Izao afaka ny teny aminaran'i Jesosy. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha. Izay hitan'ny olona ka dia nafeniny. Noho ny hafaliany dia lasa izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny faharoa jerentsika dia Luka 4:20 izay vao vakiana tamin'ny alarobia. Luka 4:20 dia andeha vaketsika ny andin'ny 7:30 sy ny 4:30. Luka 12:33-34. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy amin'io ny fanananareo ka manaova fiantrana. Manaova kitapom-bola tsy mety ho tota ho anareo dia harena any an-danitra tsy mety ho lany. Izay tsy azo mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba. Fa izay toeran'ny harenanareo dia ho any koa inona? Fonareo. Amen.
Reo tenin'ireo no ifampizarantsika anio. Dia ny loha hevitritsika amin'ny dio ny fanananao. Na tsara? Amin'ny dio ny fanananao, ivarom-pananantsika androany. Gatero aty am-piangonana ny vola. Eny ary, Matthieu 13:44-46. Dia resaka varom-pananana ity, tsy zava-baovao ity amin'ny filazantsara torian'i Jesosy. Fa zavatra efa filazany matetitetika. Ohatra zao hoe nisy lehilahy nanantona azy mpanan-karena dia haitsika tsara iny tantara iny. Fa teo tanteraka ianao amin'ny dio ny fanananao. Dia androany hiresaka aminao hoe ohatra ny ahoana fandehan'izy io sy inona ny tian'ny tompo ho resahana amin'io. Izara roa ty afatra ty fa samy amin'ny dio ny fanananao daholo ny loha hevitra. Dia ohatr'izao ny fandeha an'ilay sary izay omeny ny fanoharana izay nataon'i Jesosy eto amin'ity Matthieu 7:10 ity. Ny tepoka voalohany ao anatin'ilay tantara dia izao. Misy olona ozy izy izay mpiasa tany izy, sahany filazany anazy. Dia nahita arena na fenina izy. Rehefa nahita arena na fenina izy dia faly loatra izy. Dia lasa izy nandeha nivarotra ny fananany dia nividy izany izany. Jereo tsara firafitra ilay tantara. Ilay firafitra ilay tantara tsy amdio ny fanananao mba hazonao an'ilay fa nahazo an'ilay izy aloha dia izay izy vao nivarotra ny fananany. Ilay fanoharana nomeny Jesosy indray ohatran'izao ilay sary izay nomeny. Amdio ny fanananao, meo malahelo dia manana rakitra ny an-danitra ianao dia ndao anaraka. Izany hoe inverser ilay zavatra nytenin'i Jesosy ilay mpanan-karena. Ilay mpanan-karena zany nasainy varom-pananana aloha dia izay vao mahazo, izay vao manaraka. Fa ilay tantara Matthieu 7:10 nahazo aloha dia ny varom-pananana rehefa avy eo. Ny tepoka voalohany izay mila hitandremana tsara rehefa mamaky ny tantara miresaka mikasika an'i Jesosy. Dia izy rehefa miresaka dia misy destinataire ilay afatra izay omeny iny. Dia rehefa miresaka amin'olona tsotra izy dia asainy manao zavatra anankiray izay tsy ho vitany mihitsy ilay olona. Izay zany, efa fantatritsika izany Jesosy dia olona mpilavanina. Dia rehefa miresaka amin'olona izy dia zavatra tsy vitan'ilay olona ny asainy atao. Dia avy eo izy manazava amin'izay fa manino. Fantatritsika izao iny tantara ilay mpanan-karena iny hoe asainy varotra fananana ilay mpanan-karena dia nantampetera rehefa avy eo raha iny olona iny tsy azo vonjena Jesosy atao ahoana zany izy andray ny azo vonjena. Dia hozy izy Jesosy namaly hoe tsy hain'ny olona zany zavatra zany. Mba jerena kely ilay retour azafady fa tsy mandeha. Tsy hain'ny olona zany zavatra zany hozy izy fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Zany hoe ilay tovolahy mpanan-karena dia nitady ezaka avy amin'ny tenany. Natahotra anao ilay izy tena janony aho zany. Nitady ezaka avy amin'ny tenany izy hoe inona no ezaka izay mbola mila ataoko indray azoko ny fanjakany lanitra eo. Dia hozy Jesosy mbola te ezaka fanampiny atao avy ary zao amin'ny dio ny fanananao dia ho azonao ny fanjakany lanitra. Satria manino ny fatany fa tsy hivarotra ny fananana izy. Raha ohatra fatany hoe hivarotra ny fananana io zavatra avandray ny lany vaniny ilay tsy hainy ihany ny azo no asainy atao. Afany milaza hoe tsy hain'olombelona zany. Azonareo? Tsy hain'olombelona zany. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Fa ny tena étape réelle ny lalam-pamonjena dia ity Matthieu 13 ity. Mahita aloha dia mivarotra rehefa avy eo. Tsy afaka nivarotra izay anananao ianao raha tsy mahita tsara kokoa no ilay anananao. Marina sa diso? Tsisy olona anao an'izany mihitsy. Matoa mamotsitra dia nahita tsara kokoa izay. Mahita toerana anankiray eto ianao dia isika amin'ny maha-olombelona naturel antsika dia tsy maintsy mahita tsara kokoa isika. Le tsara kokoa ary mbola andinihana hoe za dia tokiza aloha amin'ity ahoana tsara aloha. Aloha hifanarahana tsara amin'ilay mpivady io zany. Aloha hifanarahana tsara aloha. Tsisy ho fahametsiny raha mitovitra.
efa fanaraka tsara hoe tsy ahita raharaha ohatra tsisy fanomezana zay vao miditra ao anatin'ilay izy fa tsy maintsy mahita zavatra tsara kokoa ianao zay ianao vao mafoy an'ilay anananao dia ozy izy sotra masina amin'izay milaza ny fanjakany lanitra ozy izy dia tahaka ny olona anankiray nitarika angadin'omby sariana izy zay zany le sarisary izy nitarika an'ilay izy tampotampoka teo voasarengotra le angadin'omby sariana dia manino misy zavatra nikaronta oay tena feno hafananana be atao anatin'ity tany ity inona re no ataoko dia tsy nanao fetsifetsy izy hoe sady tazomiko reny tazomiko ity nahaka kely ato aho hitako ny hevitra tsy amitiko fananako fa akandray tanana ato aho dia inony dia amitiko dia sady azoko le anaty afotsitra moa le vaovao ihany koa azoko ady afetsena fa tsy izay fanjakan'ny lanitra ny fanjakan'ny lanitra aseho anao le izy dia amidinao ny anananao dia azonao le izy revelena aminao izao Jesosy dia afoinao ny zavatra rehetra dia miaraka amin'i Jesosy amin'izay ianao izay ny fandeha fanjakan'ny lanitra fanjakan'ny lanitra zany tsy avany aminao ny voalohany fa Andriamanitra mampiseho anao an'ilay izy reveleny aminao ny zanany reveleny aminao ilay sarobidy indrindra reveleny aminao fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no ny vidianana anao fa tian'Andriamanitra loatra ianao ka novidiana tamin'ny ranony zanany ny fahotanao rehetrarehetra dia lasa ianao mafoy ny fiainanao rehetrarehetra inona le fiainanao rehetra le fiainana mitady izay hatsaratsara kokoa hatrany le fiainana mitady izay hasoa le fiainana tahaka ny fiainan'olombelona rehetra tia azo tombony tia azo zavatra maro isan-karazany dia ohatran'izay fisainan'ilay olona le hoe nahita fanjakan'ny lanitra ahono ao anatina farankisosiny dia maka n'ilay ampahany kely dia iny ny varotany inona ny zavatra ataon'ny olona ataony fanampim-piainana lay Jesosy misy banga ho Jesosy mameno banga amin'ny fiainanao rehetra Jesosy tsy mameno banga amin'ny fiainanao rehetra fa izy mihitsy ny lasa fiainanao rehetra rehefa mahita azy ianao fa raha mameno banga amin'ny fiainanao i Jesosy Kristy dia mbola tsy nahita azy ianao zany tanao ny zavatra etsehany fanjakan'ny lanitra mampatonga anao mafoiny amin'ny tenanao dia lasa tsy mitady tombony intsony ianao raha vao mbola tsy manana an'izay sentiment zay ianao mbola tsy tafahoana tamin'i Jesosy ianao raha vao mbola sentiment fetsifetsy zay ny olombelona naturel tsy toetra ratsy zany atsika rehetra ireo fetsifetsy daholy ozay amin'ny resaka hoe tsisy amintsika ireo ka mandeha vidy mofo dopaina dia ny ratsy indrindra no alaitsika za be fitiavana mandefitra amin'ny zavatra rehetra ka fitiavako ny any aoriako dia ny ratsy indrindra no alaiko tsy possible zany fetsarambela tsy level God zany faratapony fa tsika rehetra ireo naturellement tsy maintsy misafidy hoe ity ny mety amiko ny vehivavy saritsara fotsiny zany tsy tena le pôzy ivelany zava-dehibe pôzy ivelany dia zava-dehibe tompoko fa raha tsy zava-dehibe zany dia olona 4 mi arino ny rahanao fa tsy hovadinao mba mijorojoro tsara mba metimety tsara io olombelona naturellement mitady izay asoa azy mitady ny tsara mitady izay mety fa rehefa tafahoana amin'ilay arena miafina ianao le arena nafenina ianao dia lasa foinao izay zavatra izay toezatsika kely io afatra io hoe ohatrany ahoana zavatra mitranga rehefa tafahoana amin'ilay arena nafenina ianao boky Filipiana 3 dia miresaka an'izao zavatra zao Paoly zaho ozy izy dia manana izay ireareako ao amin'ny nofo manana an'izay ireareako ao amin'ny nofo zaho ozy izy avy amin'ny Israely taranak'Israely pur sang avy amin'ny Benjamina ary tsy vitany hoe avy amin'ny Benjamina aho fa raha teo amin'ny Israely aho tamin'ny fitazomana ny lalàna sy ny fomba rehetra vitako daholo zany amin'ny antsipriana zaho ozy izy manana izay ireareako ao amin'ny nofo za fariseo za nanana zany qualification zany za nanana zavatra be dia be mba olona manana maizy teo amin'ny société fa zao nambaran'i Paoly fa zay nataoko ho tombony dia nataoko ho lasa taimboraka hoarina amin'ny fioaran'ny fahatsaran'i Kristy nataoko taimboraka ireny ozy izy mba hazoko an'i Kristy
Zany hoe rehefa tafahoana amin'ny Jesosy Paoly, dia zao ny afatra Jesosy taminy. Ry Paoly, teneno amin'ny Paoly ry Ananiasy, teneno amin'ny Saoly, fa izy dia ho asehoko azy ny alehiben'ny zavatra rehetra izay tsy maintsy hiaretany. Voninahitry ny anarako. Zany hoe eto an-daniny dia misy voninahitra lehibe ao amin'ny maha-olombelona. Misy zavatra azo ireharehana amin'ny maha-olombelona. Zavatra azo itofoana teny fantatra amin'ny maha-olombelona. Zaho ohatran'izao. Zaho ohatran'izao. Zaho manana posta tahaka izao. Ary zaho tena afaka niakatra tahaka izao. Fa rehefa nahita ny fanjakan'ny lanitra izy, dia nataony taimboraka ireny dia nalaony ny fanaratsiana ny Kristy. Jerenao ilay kontrasta. Ny anankiray fitahiana eto amin'izao tontolo izao. Fa ny anankiray fanaratsiana ny Kristy. Fa rehefa tojo ny filazantsara ny olona dia ilay fanaratsiana ny Kristy ny tiany kokoa. Matoa ny olona mbola tsy tena sa tsara, mbola tsy tena henon'ny fony ilay izy. Matoa ny olona mbola mihaotraotra, mbola matahotahotra, mbola tsy tena ao tsara loatra. Manaotra ilay mpianatra miafina iny. Mpianatra Jesosy ihany izy fa any amin'ny mangingina. Dia rehefa maty Jesosy izy vao mipoitra. Dia rehefa avy eo natao ny filokana dia fantatra Andriamanitra izay toe-po zay hoe tsy tena mbola ao tsara ty. Dia Josefa avy any Arimatia ty. Dia nalao i Matiasy ny safidiana ho apôstôly faharoa ambin'ny folo. Fa rehefa ny olona tena tafahoana amin'ny fanjakan'ny lanitra dia amidiny ny fananany rehetra. Amidiny ny maha izy azy rehetra. Amin'ny fotoana ianao tafahoana marina amin'ny Jesosy dia tsy misy zavatra hafa intsony reharehanao. Amen. Tsy misy zavatra hafa intsony. Tsy ny firazananao intsony ny reharehanao. Zahay izao, zahay andriana, zahay avary amin'ny anina, zahay avary amin'ny andriana ny andrian-dehibe sy ny andriany tsy fantatro rehetrarehetra. Tsy izany ny olana aminao. Tsy izany ny zava-dehibe aminao. Za zao ny postako atao anatin'ity toeram-piasana ity. Za nianatra tariananina. Zako no taizana ohatran'izao. Zahay manana valeur tahaka izao. Zahay manana tany tahaka iry. Ny razambe anay no namorona zao zavatra zao. Za nianatra ohatran'izao. Za zao ny degreako. Za nianatra tarianana. Tsy zany intsony fa lasa taimboraka. Los. Zavatra tsy any intsony ny valeur. Tsy amin'ny tena hoe dory ny diplôma. Na hoe ovay ny anaranao. Ohatra ny Paoly. Dika Paoly matsikely. Saoly ny tena anarana fa tsy hoe vadika Paoly fa ny soloany mihitsy n'ilay izy hoe tsinitsinina ntsony ary olona. Dia nasiany hoe Paoly ny anarany. Saulus, Paulus. Zay ny anarany. Tsy Paulus fa Paulus. Saulus, Paulus. Ndika zay Saul kely. Satria mety nisy ny laza hoe tena ianao kosa aloha apôstôly lehibe kely ihany. Saulus, Paulus etsona. Tsy antsony ny valeur. Fantaniana voalohany zany mipetraka amintsika ary averina foana amintsika. Nahita fanjakan'ny lanitra venao aloha. Nahita venao. Fa rehefa nahita ianao dia ny alalananao hoe nahita dia io irery ihany sisa no fanananao. Namidinao daholo ny ambiny rehetra. Misy olona mandika ny Matthieu 13 hoe dikany hoe varom-panana dia varotra fahotana. Tsy fahotana fotsiny ihany hoe nafoy ny fahotana. Tsy izany. Be dia be ny olona tsy manao ratsy. Fa ny fony mbola tsy ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Mbola tsy ao amin'ilay fanjakan'ny lanitra. Antany hoe aiza ny fonao. Zay ilay Lioka toko faharoa ambin'ny folo. Any amin'izay toerany harenao dia ao ny fonao. Ka ianao zany ny olona afaka notaniny manao ina tena zava-dehibe aminao. Ahoana fandehaza ahoana. Ianao ve tena an Jesosy. Ianao ve tena zao. Fa ianao ihany mavaly azy. Aiza ny fonao. Dia fantatra hoe inona ny harenao. Ary manana harena marina venao. Mbola le harena taloha ve? Sa efa nahita le harena miafina ianao? Mbola ilay mpandranto ve ianao? Sa efa nahita ilay vatsoa, ilay perla sarobidy? Ilay nirain'ny ilay mpamorokira mahafinaritra be iny hoe azoko tokoa Jesosy la inona moa?
perla soa madesivao. Ny zava-tsoa ny tany reo izy dia manino. Tsy ahoko. Zany ny olona nahita ny fanjaka lanitra havako. Tsy ahoko. Tsy ahoko ny titra. Tsy midika zany hoe tsy manana ininona. Fa tsy han'ny fo famatotra. Amenna. Azonao. Enao mety manana zavatra. Fa fonao azonao izana toetra mihitsy hoe aiza ny foko no mitoetra. Ary isaorina an'Andriamanitra misy ny korotana. Fa ao tsara ianao mahita azy hoe aiza ny fonao mitoetra. Fa Jesosy raikitra indray mantsy no malany sahotaka hoe isy anararoatra ny ray hony. Misaoran'Andriamanitra fa reny testa zay le nitarita ny pasteur Tsioro teo. Reny ahitanao mihitsy no hoe mbola perla soa madio sy vao sa. Aiza le foko sy le areko amin'izao fotoana izao. Koropadopaka avy any le olona avy any ambondrona zareo miakatra andeha ho any aminay. Tobily le ho tokotany. Eo le fo amin'izay zahana toetra hoe perla soa madio sy vao sa aiza. Raikitra ny alerta izy famakitrano ndray hono. Manahoana ny fotsika fa raha ny fonao mifamatotra amin'ny tranonao. Mifamatotra amin'ny zanakao. Mifamatotra amin'ny fananana antanio aloha. Iza ny antanina ianao ka. Zany ilay Korintena voalohany 7:10 iza ao toetra ozy izy. Iza ny tenanareo. Iza ao toetra ny tenanareo. Pass yourself through test. Ampandalova test io ianao io. Oza misaotra an'Andriamanitra fa misy an'ireny. Fa reny fampandalovana test. Hoe aiza ianao. 20 taona ty ambadika ty lazainao fa nandray famonjeny Jesosy. Aiza ianao. 12 volana ty ambadika ty lazainao fa nandray famonjeny. Aiza ianao. Fa reny tsy avela mandalo fotsiny. Fa reny tena hijerena mihitsy hoe manahoana. Ary le manahoana dia zao. Manao rapport amin'izay ianao hoe raha ohatra ka hitanao hoe androany aho ohatrany tsy ao. Dia zao toetra ny tenanao hoe ary fahiny ohatrany tsy ao koa ve. Androany ihany ve ny ohatrany tsy ao. Fa taloha tsy ohatr'izay. Fa tena henoko hoe dégagé. Tena henoko hoe séparé. Fa tatoato lasa niverina indray. Raha ohatr'izay fandehany dia misaorany tompo fahefao ianao. Fa mba vilivily fotsiny. Mba mialaala kely fotsiny. Fa raha mbola tsy henonao mihitsy izay zavatra. Ny fiadanana ingera lasenabavy. Tena zana mihitsy ny fiadanana ny alalanao azy tsy mifamatotra intsony amin'ny zavatra hitan'ny masonao. Tsy miadana ianao raha ao anatin'ny milamina ianao no milaza fa miadana. Tsy fiadanana ny anaran'io. Tsy fiadanana no anaran'io. Raha milamina tsara fiainanao dia hiteny ianao ina vaovao zao miadana ao amin'i Jesosy sao hoe mandeha tsara vola ny dikan'iny. Endriny ankizy ny dikan'iny. Fa ny atao hoe miadana ao anatin'le korotana mihitsy ianao no mizesy tao izao miadana ao amin'i Jesosy sao hoe. Ao anatin'le menasy mihitsy ianao no miteny izao miadana zao hoe. Misy olona miteny ianao nge atao ohatran' izao ianao nge misy olona manao izao ianao nge ohatran'izao hoe. Fa henony fona hoe tsy reny nge ny areko hoe. Za nge nahita le perla soa madio sy vao hoe. Za nge nahita le arenana feniny. Dia tsy manana misy mikororoka ary zany nge lazain'i Jesosy mihitsy. Endro Satana ozy izy ikororoka anareo. Taka fikororoka vary. Tsy nasiany toyany hoe fa ho teneniko izy anajanona an'izany asa ratsy zany. Tsy izay ny toyany. Fa tena velako mihitsy izy ikororoka anareo taka fikororoka vary. Fa zao izy izy. Zany vavaka ho anareo. Mba tsy ho levina ny fononareo. Tsy ho levina. Tepoka voalohany ao anatin'le tantara. Izaho ny tenanao. Nahita le arena avy aloha. Sa mbola tsy nahita. Ny alalana ny olona nahita. Dia iny arena iny no zava-dehibe aminy. Fa tsy ny tompo-tsy eto amin'izao tontolo izao. Toy izy Paoly amin'ny bokin'ny Galatiana 4:9 angamba raha tsy diso. Noho ny amin'izany anton'izany ozy izy dia sao amin'izay. Sanatria raha mba misy ataoko oreare afa-tsy nantoyany ny azo fijalian'i Kristy. Izay nanomboana ahy. Raha ny amin'izao tontolo izao ary izao tontolo izao kosa raha ny amiko. Rehefa nahita fanjaka lanitra ianao
dia namidinao ny fanananao dia tsy misy reharehanao intsony. Tsy ny fahalalana ny Kristy ny reharehanao, tsy ny fahaizana baiboly ny reharehanao, tsy ny SFM ny reharehanao, tsy ny fiarahana miangona amin'iza sy ny amin'iza ny reharehanao, tsy ny fiainam-bavakao ny reharehanao. Za mahavita vavaka adiny 2 isan'andro, saotra ny tompontsika ny amin'izany ara-paina manokana ianao, fa tsy any ny reharehanao, tsy any ny harenanao. Azonao le rehare, le harena ny mampirehare, azonao ny harenany olona ny sasany harenany ny atsara ny tarehany. Mijery ny fitaratra io fa fefakadiny minimum tena hita daholo ty zavatra rehetra ty. Ny sasany diplôma no reharehany, ny fahaizana soratana ny CV voatanisa ao daholo ty rehetrarehetra ty, hatramin'ny skoto voasoratra rehare daholo reny, rehare. Ny sasany zanany reharehany, izy tsy navita ninina fa ny zanany voatantarany amin'ireo rahavaviny rehetrarehetra reo, voatantarany amin'ireo avany rehetrarehetra reo. Ny io zanaka tsy mamaditra zany, sarany mihitsy mitantara ny ditra ny zanany ny hafa amelezany azy velany tsara iteny. Ny aky io zanako io dia tena isaorako an'Andriamanitra lehibe, tsara Andriamanitra ny asesika, fa ny tena hareko io zanako io. Zany fo io zava-miafina ny ao. Manomboka miidentifie ny tena tsikisika ao anatin'ilay izy ihany koa. Fa ny olona rehefa mahita an' Jesosy, rehefa mahita ny fanjakan'ny lanitra, dia tsy izany intsony ny reharena, fa Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana ny reharena. Paoly manam-pahalalana be fa izy tsy mbola hitanao zany ny reharena amin'ny fahalalana. Zaho tsy te hahita zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesosy indrindra fa izy voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Zaho fotsiny tsy maintsy mampianatra anareo areto satria nomen'Andriamanitra daony zany aho. Zany isa zavatra tsy dia tiako loatra mizara fahalalana fa zana tsonao mpampianatra dia lasa tsy maintsy manao an'izay. Fa raha ny tiako dia tsy izay satria manenina fahalalana ozy Paoly mampiebo fa ny fitiavana mampandroa. Le fiarahana amin'i Jesosy tsy tiako izy zavatra anelanelana ao anatin'ilay izy. Rehefa tafahoana, rehefa heninao ny fanjakan'ny lanitra, dia io sisany lasa harenanao, dia io no fikiranao mafy, dia io tsy avelanao votsitra zany, io tsy amidinao zany, satria io no harenanao. Amenna. Tapany voalohany zany izy ao toetra, aizany harenanao aloha voalohany indrindra. Efa nahazo ve enao aloha, efa tanteraka aminao ve le Matthieu 13:44, efa nahita an'le harena ve enao, izay ny baiko anao hivarotra ny fanananao rehetrarehetra. Hibaiko. Ny harena io mitovy amin'ny olona mahita ozako hoe mitovy amin'ny olona tombe amoureux, tsy hoe fitiavana fotsiny zany fa tena latsa-pity. Rehefa ny olona latsa-pity dia votsitra fitiavan-tenany rehetrarehetra. Raha olona tendan-kanina ny latsa-pity fa tena milaza aminao voky tsy fahanana io olona io, vao mahita n'iny olona iny fotsiny izy tonga dia misinda daholy. Nanona ary izy mahita an'io adino no sakafony. Fa rehefa ny olona mbola tsy lapitsa-pity, nona izy dia nona ihany izy rehefa avy mahita an'iny. Tsy nampiova le anohanana mihitsy le izy. Fa le aloha mahita anao maty ny anohanana io tena problemoko. Fa izy rehefa tsy latsa-pity. Fa nampim-piainana fotsiny io. Dia ohatra izay koa ny olona mivavaka tsy tafahoana tamin'i Jesosy, fa nampim-piainana fotsiny io Jesosy io. Ozy hoe mameno mibanga ao anatin'ny fiainana. Fa rehefa Jesosy ny tafiditra marina ary tena lasa harenanao, le nona adino. Ka izay anontaniana tenanao, mampanadino ny anohanako ve le Jesosy? Nampanadino ny anohanako ve le Jesosy? Nampanadino ny faniriako sy ny filako harena ve le Jesosy? Nampanadino ny zavatra hafa teo amin'ny fiainako ve Jesosy? Ka izy no lasa harenako rehefa avy eo. Sa fanampy fotsiny ihany. Ny teboka faharoa raha lasena bavy dia izao. Ny etapo voalohany zany dia mahita an'ilay harena dia mivarotra fananana. Ny etapo faharoa kosa dia izao. Rehefa manomboka isika miaraka amin'ny Kristy io dia izao ny zavatra mitrango ao anatin'ny fiainantsika. Voalohany tsika izany mafoy,
fa avy eo mahazo an'ilay arena Jesosy tsika dia mety tonga moramora tsikelikely indray ry zareo le namidy iresako eo me miverina moramora io namidy io me miverina moramora tsikelikely eo dia raha vao tsy hainao tsara miaraka amin'ny Kristy dia lasa avotsitra ao le arena be dia miverina moramora indray ianao atao amin'ilay arena kely satria mandroso ny fiainana ka mandroso ny fiainana inona moa ny sarin'izany zavatra izany amin'ny voalohany ianao tena abandonenao zavatra rehetra avotsitra ao ny zavatra rehetrarehetra tena hoe tsy manana fanahiny ianao velona rapitso tsara tsy velona rapitso isorana ny tompo mihinana rapitso tsolan'izany tsy mihinana rapitso dia raina ny tompo tsy maninona izany fa arakaraka ny androson'ny fiainana dia sady mahazo an' Jesosy amin'izay ianao no mitoy ihany ho ale fiainana lasa me mahazo zavatra moramora iny ianao ka izy koa mitahy anao ka izy manome anao fa raha vao tsy mahay isika dia lasa mifindra ny fotsika any amin'ireny zavatra ireny tamin'ny ianao mbola tsy niaraka tamin'ny ianao mbola vao nateraka indray ohatra tsy nanambady fa avy eo ianao lasa nanambady dia avy eo ianao lasa niteraka dia avy eo nareo lasa nanao trano dia avy eo ianao lasa nahazo an'ity dia lasa nahazo fiara na lasa ohatran'izao mety inversement ihany koa izy le arena mantsy inversika foana hoe tompontsosina mety fatiantoka koa izy lasa me mitombo ny problema misy olona ny problema ny arena ny manaka arena problema arena nge reny sauverinao fa le fananana ihany ny arena koa reny zay rehetra miazona ny fonao dia arena daholo nisy sangisangy zaritenany zay resaka apafolo-karena dia netyngiarainy avaniny zany dia nateriny tao pastera tiany apafolo-karenako dia zaho tsy manavola fa reto vazanaka ny any fananako atao dia tiateriko aminao tiany anankiray apafolony izy rehetrarehetra tao arena daholo reny zavatra rehetrarehetra iny mitoy mandra-pialatsika eto amin'ny tany misy zavatra misy fananana tonga dia zaho amin'izay raha lasiana-bavy ity tenin'Andriamanitra ty marina foana ty zavatra nambarany Jesosy ity Matthieu 13 Luc 12 any amin'izay misy ny fonao dia any ny arenanao androantsika mila mizaha toetra telo taona tao ambadika ilay ny varotam-pananana satria nahita n'ilay arena maharitra mandrakizay lay tsara indrindra telo taona ambadika izay manahoana ny fotsika mbola io ve ny arenanao sa efa tsy io intsony fa raha tsapanao efa tsy io intsony dia mila miverina varom-pananana indray ianao izany azonao nitazominao anao indray le fananana dia sady tazominao le famonjena azoko tokoa Jesosy lay perla somadiosy vao fa isorako anao ihany koa reto fananana hafa ireto mila miverina mivarom-pananana zay mahatonga le loha hevitra andro any mivarom-pananana mivarotra fananana amidio ny fanananao taloha ianao nanana fananana dia nahazo an'ilay tsara indrindra ianao dia namidinao le izy ankehitriny indray manana fananana indray ianao fa efa manomboka votsitra ilay tsara indrindra inandray ny etapy ataonao amidio indray izy mba azonao an'ilay tsara indrindra verse le zavatra azonao teo azo le tsara indrindra dia namidy ny fananana fa ankehitriny amidio indray le fananana mba azona le tsara indrindra ahoana ny alalanao hoe manomboka votsitra le izy eno fonao eno meteniny mpitarika Jesosy sarobidy indrindra amintsika dia zany hoe amen dia izahanao miketrona fa enao sao fonao dia mahalala fa ny masoko no miketrona fa ny foko efa mafy efa tsy tena arenako intsony Jesosy efa tsy tena arenako intsony Jesosy efa tsy tena zava-dehibe amiko loatra intsony ny famelan-keloka izay vitany mifoha maraina dia efa miezaka be efa niany isan'ny zavatra isorako ny tompo indrindra ty amin'ny 20 taona ny erako taminy io ranomasoko io mbola milatsaka foana tsy hoe beko retakako fa mbola henoko foana fikasiany vavaka eto talata maraina dia ny olona tsy mahita fa mirotsaka io ranomasoko io dia zay misaotra Jesosy fa mbola sensible ny aminao mbola sensible mbola henoko ny valeurko eo anatrehana mbola henoko ny tombam-bidiko mbola henoko ny faratsiko
sy ny fahatsaran'le contraste. Ny anankiray moins l'infini dia ny anankiray plus l'infini. Ozy izy tsika tamin'ny fanoharana ndre mandeha hoe za lay voasary marikivy. Za lay voasary marikivy. Dia Jesosy le mamy. Dia natambatra le mamy sy le marikivy dia lasa grefy matsiro be rehefa avy eo. Tena ny olona matoa manatona matoa hiara iasa dia ho an'ny tombotsoany. Fa na eny kely an'ilay afatra hoe tsisy olona mihitsy possible zany hoe pasteur Tsioro manana vola 50 millions dia za manana trosa 50 millions. Dia iteny amiko pasteur Tsioro ndao tsika rangahy hiara iasa mariny. Ndao hiara iasa tsika fa tena tiako miara-miasa. Izy manana vola mihoatra dia za manana vola, za manana trosa tsy possible mihitsy hiaraka. Fa zany nataon'i Jesosy ary mandraky ny androany dia mbola tsy mendriky ny famonjeny foana. Zay fo zay raha lasiana bavy mila jerena matetika. Aiza ny areko amin'izao fotoana izao 2025 mivoaka ty afatra ty. Aiza ny areko amin'izao fotoana izao. Aiza izy zao. Aiza izy zao. Voafonjy tsy haiko tamin'ny 2010, tamin'ny 2015, 2018, 2021, 2023. Fa aiza amin'izao fotoana izao. Ary raha henonao hoe tsy Jesosy tsony ny arenanao dia miditra tsika amin'ilay tapany faharoa amin'ny ny fanananao androany. Fa tsy miverina aminao io arena io raha vao tsy mivarotra ny fanananao ianao. Tsy miverina io. Tsy miverina ny fonao raha tsy amidinao ny fanananao aloha. Zay ilay etapin'ilay Lioka toko fa 12 teo. Amin'ny fanananareo izy dia manaova rakitra ny an-danitra. Inona ny tika zany? Separeo. Hoe teo anatrehany tombony Jesosy misaotra ny amin'izao zavatra nomenao azy ao. Fa tiako mifoko separena amin'ireo zavatra. Ianao rery ihany ny arenako. Ianao rery ihany ny saripity amiko. Ny foko tsy tiako ifamatotra amin'ireto zaza ireto. Ny foko tsy tiako ifamatotra amin'ity fananana ity. Ny foko tsy tiako ifamatotra amin'ity zavatra hita maso ity. Ny foko tsy tiako ifamatotra amin'ity problema ity. Androany ianao mila manapa-kevitra. Raha tsy tianao ifonao iemafy. Fa memafy io. Arakaraka ny andro sy ny fotoana dia memafy io. Memafy io. Ny hiranao nge mitohy foana. Ny tananao efa mahay foana hoe eto le mila misandratra. Eto. Hain'io tananao io tsara zany. Fa fonao memana lavitra. Memana lavitra. Androany aho manome solution ho anao amin'io ny fanananao. Miresà mihitsy amin'ny tompotompo. Tsy ireo zany. Tsy famatotra amin'ireo aho. Raha mivavaka ianao an'ireo dia zao ny zavatra zaraiko aminao mihitsy androany. Alao ny hafa no hivavaka ho atsika. Fa ny atsika ndao hifantoka amin'ny arentsika. Farakaraka ny tenenanao an'io eo foana. Le mpiasa otra zao Jesosy. Le any otra zao. Le any otra zao. Feno problema ato. Dia izao toetra ianao inge dia mahalala izao toetra ny tenanao. Mbola Jesosy feny arenanao androany. Rehefa tsy izy intsony mila verina mivarotra indray ianao. Raha henonao hoe mbola tsy tena lafo tsara le fananana. Mbola tsy tena lafo tsara le izy. Mbola nisy ny tazominao azy ohatry ny Ananiasy Safira. Tazomin'izy mivady ho anazy aloha. Fa endrena ny endra mitsinjo ny lozaka mihery. Fa ny adala mandrosoka fo. Ka fa endrena ny mitahiry an'ireto zavatra reto ho amin'ny fotoana ho avy. Izy nge tsy homeko ny tompo efa alefantsika tsy moramora ny anaty rakitra any le izy. Zay mo Safira zay. Tsika mivady olona endritsika. Tsy nafoindry zareo tanteraka le fananana. Fa nitazominao azy ny atsasany. Fa iny mamikotra fo iny. Dia raha vao tsy degazenao i zavatra iny. Averiko eto le izy. Tsy ara-baka teny zany. Tsy ara-baka teny zany. Tsy rehefa mody tsika dia hanao braderie ny fananantsika na vidy grenier. Tsy izay ny afatra androany. Dia mahita pub any Facebook rehefa avy eo. Fa zany omenao tsiny amin'iny mantsy rehefa avy eo kinona ny an'loko izay komodinao any rehefa avy eo tsy isy idirako. Ianao ny teny amin'io fanananao tsy izay le izy.
le fifamatorana am-po. Misy olona nge manao aza zavatra any manao hetsika izy fa aveo izy malahelo taitaitra izy maheno an'iny vakivakiny io ame nataony kitay dia aveo izy ihany maninona rehefa aveo satria le fony verina normal te zany le hafanam-po be mihitsy sosy atena ataoko an'izao mihitsy tompo aty sosy azao verina ny sainy rehefa aveo fa honary zany pastera koa zany manao afatra mampataitaitra fotsiny fa le fo mihitsy mila séparé samaraina ianao miresan zana mihitsy amin'ny tompotompo ty foko ty mila séparena mila anao tontolo ity ny atao hoe manamasina dia atokana ho an'Andriamanitra ho anazy io tsy azon'izaniza kitiany io tsy azon'izaniza ataony ninina io dia ifotsika io amasino ho an'Andriamanitra io azavela isy zavatra hafa miditra ao rehefa heninao ny zanakao tena miasa be loatra ao anatin'le fo mangala fotoana kely mihitsy iresahana amin'ny anaka saiko loha raha mahazo an'ity zavatra resako ty ianao fa lazaiko anina zaninaty zany mila misaraka kely aminao ako aloha atoato fa le foko hitako mifamatotra be aminao iny le afatra resantsika mikasika ny Abrahama mitombo fananany Abrahama mitombo ny omby ny tondro mitombo ny osy mitombo ny ondry fa tsy mampaninina ny fony Abrahama zany zavatra na nanjanaka izy ny sorona teo anatrehany ny anankiray fa Jehova ihany ny arenany tsy olany zany Davida Jehova ihany ny arenany fa raha vao misy arena hafa ny Solomona ny famatotra tamin'ny zavatra hafa jerenao mitombo ny arena dia mifindra ny fo mitombo ny arena dia mifindra ny fo androantsika mijery fotsika fa milazanao tsy mafany zany io raha vao tsy ao amin'i Jesosy irery an'ny arenany io tsy mafany io manao identification manao diagnostika fonao ianao androany mihira ianao fa ohatrany ahoana ny hainonao anaty fonao mihaino toriteny ianao fa mihaino vetivety ve ianao dia lasa indray ao anatin'ny Matthieu 13 ihany misy fanoharana 7 nataon'i Jesosy ilay voaka mpamafy mba mafy sasany iny amin'ny-dalambe hoan'ny voromanidina fotsiny fa misy anankiroa manokana ao anatin'le izy le nafafy teny amin'ny tany amoron'ny vatolampy le anankiray misy tany le izy fa tsy mahazo fakalalina fa may le izy rehefa aveo dia ny faharoa le nafafy teny amoron'ny tsilo maniry ihany le izy fa rehefa aveo voagejany tsilo dia zao filazan'ny sotra masina ireo izay faly mandreny teny fa misy tsilo mangeja fantatrao ny dikan'izany mbola faly ianao maheno an'le teny maheno toriteny ianao mirehitra ianao anatiny fa aveo misy tsilo mangeja iza le mangeja lay arenanao dia inona ny tokony ho atao raha tsilo ny eo amin'ny taninao ongotany tsilo ary raha vatolampy ny eo amin'ny taninao mangala reny caterpillar reny vakivakio vatolampy eo hoe teo anatrehan'i Jesosy Jesosy eo misy vatolampy ato mangeja lasa tsy hainao intsony ny hareko Jesosy atiako hiverina ianao ny fananako dia hitanao fa indraindray diso vavaka isika mangataka fiadanana nefa le fo séparé ny olana diso vavaka isika mangataka filaminana mangataka n'ity zavatra rehetra ity fa ny tena olana le fo efa tsy Jesosy intsony ny harena fa rehefa Jesosy ny harena ny fonao tsy mampaninona izay ambiny rehetrarehetra azonao ny afatra androany karazan'olona anankiroa ny anankiray mila mahita an'ilay harenana fenany raha mbola tsy mahita an'ilay harena ianao dia resaony tompotompo za tsy mba nahita an'izany harena zany zay nataon'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakany sikaro ozy izy ilay vehivavy hoe tompoko mba meo zany rano zany a mba tsy atsaka eto intsony angetaheta intsony zay le etapo voalohany raha mbola ianao tsy nisotro raha mbola tsy hainao le hira teo hoe azoko tokoa Jesosy amperla somadiosy vao ny zava-tsomy tany re dia tsy ahoako tokoa raha mbola tsy hainao zany dia ndana mandoalika dia miresamy tompo hoe mamindrafoaniko tsy mbola hitako le harena aiza ho aiza zany le harena nafenana eny tompo mihitsy manoranao an'io vao hitanao io hoe nafenonako mbola
la misy mitady ezaka amin'ny herin'ny tenany ihany hitady tsisy mialy fa tsy maintsy mahita masotoary. Ny tompo mampahita anao anio. Zay anao vao mahita anio ary lay perla soa madio sy vao any anaty ranomasina misy an'izany. Dia toa mitsirairay avy ny rano anaty ranomasina mandra-pahitanao azy zany. Fa ny tompony mampahitanao anio ato ny plasin'ilay perla soa madio sy vao, zay vao hitanao io. Dia rehefa hitanao io dia mivarim-pananana ianao. Zay ilay karazan'olona voalohany mihetra eo tongotry ny tompo dia miresaka. Za mbola tsy nahazo. Za mbola tsy mahatsapa. Meo azany. Ilay karazan'olona faharoa tena efa nandray. Tena efa nahazo. Fa nandroso ny andro sy ny fotoana. Dia mahatsiaro an'ilay olona nomena invitation. Tena ay mo rapitso ilay izy. Lazao amin'ny tomponao hoe tena te handeha mafy izy efa tena. Fo avy nahazo vady izy io dia tena mba handeha hanandrana fitiavana izay roa kely. Anao vola tantely zahay. Lazao amin'ny tomponao ny fialantsiko izay manaraka hoe ho avy izy nefa ilay zanak'ilay tompony ray ihany amin'io. Tsy haiko hoe manaraka divorce deuxième mariage io no ho avy izy. Ny anankiray nahazo omby, azonao mivadika ilay izy. Nahazo omby anankifolo ao izy andeha hanandrana azy. Ny anankiray nahazo tany andeha hanandrana azy. Azo le invitation. Fa nandroso ny andro sy ny fotoana. Fotsitra ny importance le invitation. Ianao zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra nahazo invitation. Nahita lay arena soa tsara indrindra. Mbola henontsika avy eny ambaran'ny Petera. Hoe tsy tahaka ny volafotsy sy ny volamena. Sa efa mivadika ilay izy. Mbola manana ny fifaliany jauna ve tsika? Mioraka hoe indray. Ny fahasoavana nomeny ray atsika. Ny epistily soratana 5 taona teo eo. Teo amin'ny 5 taona taoriany ny fahafatesan'i Jesosy. 35 ans après. Paul dia converti izy teo amin'ny taona 12. Zany hoe 12 taona teo eo ihany koa. Taorianany nandraisa famonjena. Fa John naty amin'ny 35 ans de conversion mbola misofla dia mihika hoe indray ny fitiavana nasiony ray atsika. Dia nitsona atsika hoe zanak'Andriamanitra. Zany inginy atao hoe areny. Areny zany. Petera 35 ans koa aty ambadiky ny filazantsara, aty ambadiky ny fahafatesan'i Jesosy mbola miteny izy hoe tsy ho zavatra mora simba sy mora lo tahaka ny volafotsy sy ny volamena ny fitanana atsika fa ny rasoan'i Kristy. Paul 32 ans aty ambadiky ny fahafatesan'i Jesosy mbola mihika hoe sanatrira misy ataoko reare. Tsisy reareako zany. Tsy reareako volokoditra, tsy reareako fahaizako, nataoko taimboraka reny, tsy ilaiko reny. Hatramin'ny maharomanina zay renge tsy nampatsiahiviny raha tsy efa tery mafy izy. Zay vao navoaka ny karta maharomanina 8 cm. Tingezoako e. Fa androany ihany tia ny avoakako. Tsy abaribariko tsony ty amin'ny manaraka. Fa mba reraka fotsiny ako mba hitako tsirary loatra le manjoa dia mba asehoko indray mandeha. Fa tsy iny foana. Tanao ohatran'ilay mampatsiaro an'ilay olona mahazo an'ilay chevalier de l'ordre. Saka misy fety ambozona an'ilay dadabe reny ilay izy any izy. Dia amadika amin'io. Tsy hay mihitsy inona ny dirana iny amin'ny famadihana. Fa iambozona ny avan'ilay izy miaraka an'ilay chevalier de l'ordre sa tsy fantatro isan-karazany. Reny ny reare. Reny ny hitantarana ny ankizy. Hitanareo ty, rehefa tsisy manontany dia atao an'izay. Hitanareo ty, ty nazoko an'ity, ay. Fa tsika zanak'Andriamanitra Jesosy sy ny azo fijaliana. Vao omby fahotako rehetrarehetra. Le fahotako tsy vitako ny nadresy azy. Le fahotako tsy voasasany inona. Le fahotako tsy azo avela intsony. Tsy azo avela intsony. Tsy possible. Satria mirakitra amin'ny ratsika. Fa voavela daholo zany. Natao hoe mampody ny fo dia mamerina indray an'ilay arena. Jesosy ihany ny arena atsika. Jesosy ihany. Mety manan-javatra ianao tao ambonin'ny tany, mety tsy manana. Fa rehefa manana an' Jesosy ianao dia manan-karena. Amen.
zavatra ianao ary mety araka le resantsika teo ny fanananao dia problema sy ny ady mafy sy fandamina mpiainana fa androany mila fototra ho ireo laseo daholo tsy ireo tsony areko androany zay lahady teneninao zay rehefa avy eo raha rapitsy izy mbola milaza satria ireo koa miresaka ireo nga ireo hiala moramora aminao io zany ho dia verinao fa teny ray ireo dia miala ohatra le hoe teny ray mbava fotsiny tompo dia ho sitrana amin'ny mpanomboka tsy mandeha oatra zany ireo amin'ny anaran'i Jesosy mialina reo fa Jesosy ihany ny areko veriny ireo latsinay vereny ao tongotry ny tompo Jesosy ihany tsy areko raha vao miada ny sainao io tsy mahita tory amin'ny alina ndana mandoalika ny dikan'izay tsika ianareo tsy mahita tory amin'ny alina dia mihodinkodinao mpandrenao fotsiny miezaka mitady tory maso fa ny dikan'iny nanigny mandoalika io hoe zavatra mihodinao anaty sainao io nge ny arenanao hoe nange ny révélation io fa ianao tsy mahazo hoe arenanao io mihodinkodina ao io raha tsy zany izy hodinkodinao dana miresaka amin'ny tompotompo manan-karena be za tia fa ho amitiko izy amin'izao fotoana izao dia alaoko Kristy alaoko ianao mitiko daholo amenna manantena fahivarim-panana ny ianao androany na izy ianao na izy natsangantsika hivavaka dia resaka amin'ny tompony ao raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotomboka